Aleluia, aleluia. Dia fifaliana indray raha lasana bavy no mifakahita-tava aminareo. Fifaliana satria araka ny tenin'Andriamanitra hoe falia mandrakarivo ary indrindra amin'izany fanatrehan'ilay Andriamanitra mahery, ilay Andriamanitra mahagaga, ilay Andriamanitra tia antsika nanome an'izao tombon'andro izao ka dia mendrika loatra izy hoderana ankalazaina ame voninahitra, mena voninahitra ka dia deraina ny tompo rasana bavy tonga soa amin'ny fanatrehan'ny tompo teneno akaikina hoe tonga soa indray ny fanatrehan'Andriamanitra hoe tonga soa ny fanatrehan'Andriamanitra rasana bavy ho amintsika rehetra ne ny fahasoavan'i Jesosy Kristy, ny fiadanan'Andriamanitra ray ary ny fampiraisana avy amin'ny fanahy masina. Izany tonoana amintsika tsara lasana bavy satria izy no natao izao tsika raha tsy nitary amin'ny fanahy masina tsika dia tsy tonga teto ihany koa satria ilay fanahy fahendrena, ilay fanahy fankatiavana indrindra satria tena hoe misy tokoa ilay fitiavantsika ny asan'Andriamanitra dia izany no nahatonga antsika eto dia miraba ny any amin'ny tambazotra serasera rehetra ihany koa mba tena ahitan'izany voninahitr'Andriamanitra izany. Mahita ny tavanareo raha lasana bavy dia mampisy fanantenana mandrakariva. Amen. Mampisy fanantenana satria izany tokoa hoe tavan-dralahy mandranitra ny tavan-dralahy, ny tavan'ny anabavy koa izany mandranitra ny tavan'ny anabavy. Izany hoe fotoana tahaka izao ny fampahirezantsika. Raha misy ledradreraka amintsika dia anio fotoana hirezana indray. Mahery hoe manomboka androany indray. Mahery. Raha ohatra misy ady lalovana efa manoatra no mpandresy aho hoe amen, manoatra no mpandresy. Ny tenin'Andriamanitra raha lasana bavy tsy miverina any amin'Andriamanitra raha tsy manapateraka ny zavatra efa nampanirahana. Amen. Izany hoe Andriamanitra rehefa miteny dia tsy maintsy tanteraka iny zay vao miverina any aminy satria Andriamanitra dia teny izy ka matoa izy miteny antsika hoe ho tahina ianao, ho karakaraina ianao ary indrindra hoe hanehoany voninahiny. Dikan'izany dia tsy maintsy tanteraka izay. Aleluia. Deraina Jesosy raha lasana bavy mihina fa dia eto izy hanokatra ny fomam-panahinao ianao mba tena hitady ny tavan'io Andriamanitra io aiza moa izy fa tsy eto e. Amen. Aiza izy? Eto izy. Efa ao anatintsika ny fanjakan'Andriamanitra fa mila karakaraina, mila zaraina koa io satria raha tsika rery ato no mitazona an'io fanjakan'ny lanitra io dia manjara asa titentsika fa tsika mba zaraina amin'ny hafa. Ka hitsangantsika hamaky ny Salamo 4:20 teo ambany maso Salamo 4:20. Andininy voalohany sy ny faharoa amin'ny loha hevitra ny fiangonana manao hoe miady amin'ny fitsangatsangana. Andriamanitra tsika io lasana bavy dia Andriamanitra sary-piaro. Sary-piaro tanareo rehefa jaloux zay dia maninona? Tena raha olombelona raha moa jaloux dia misy famonoana mihitsy. Tena anahy io. Fa Andriamanitra rehefa sary-piaro amintsika izy dia nataony fotsiny dia izao malahelo izy raha ohatra ka misy fotoantsika somary hoe lavidavitra azy fa tiantsika karakaraintsika azy itsika. Amen. Eny ary vakina salamo dia salamo dia mivavaky tsika mba tena misy fanatrehan'Andriamanitra. Fitarainana amin'Andriamanitra no ny fampahoriana ataon'ny lozabe. Hitantsika rehetra Jehova Andriamanitra mpamalina tao, Andriamanitra mpamalina tao, mamira mirata, misandrata tsara amin'ny tany mamali ny mpiavinavina. Amen. Vavaky tsika sokafo mivava raha eo dia izany tokoa ny Andriamanitra tsara indrindra, midery mankalaza manome voninahitra naranao zay tompo. Masina ianao entiko ny voninahitra ao zao rehetrarehetra zao. Inao le Andriamanitra mamalina taonay, ianao le Andriamanitra mpitsara ary mamaly ny mpiavinavina ianao araka ny teninao. Izay tompo dia tonga eto vavolombelonao satria tena
mitoetra eo amin'ny avo indrindra izahay, ary zany mahatonga ny tena faly satria hovikisanao faela velona ary asehonao anay tompo, za famonjenao zany. Misaotra tompo amin'ny fisian'ny rahalahy, misaotra amin'ny fisian'ny anabavy amin'izao fotoana izao tonga eto amin'ny toerana ety. Ampianaro zay tompo hamatatra ny sitraponao mandrakariva, ary indrindra tompo tena hoe mangataka fanatrehanao feno entanao Jesosy malala, fa tena hoe iainana mihitsy zany fa ny présence anao zany présence ny fisianao zany tompo, da ataovy tsapana indray androany. Tsy tahaky ny alahady mahazatra anay fa tena alahady spesialy na Jesosy alahady spesialy ty alahady tia mba ho voninahitra anaranao. Ny rahalahy Itarika rehefa avy eo de tena niteny rehetra loaka amin'ny vavany tompo, de tena ho amezana voninahitra nareo tenim-piainana ny hira sy ny fankalazana ataonay koa Jesosy de ataovy anitra kasitrahana ho anao tompo. Ny teny vakina, ny teny hotoriana ihany koa Jesosy de enao rehefa miasa anatin'izany mba ho voninahitra anaranao. Jesosy malala mitenena araka ny fombanao, tena te heno zay Jesosy tena te heno mihitsy zay hoe miteny aminay anao mba hahafahanay mandeha araka ny sitraponao. Enao ny etaetan-drarasana vavy zany valio zany Jesosy eo, de nalaza ny voninahitra tolotrainao fiadanana kosa ho amin'ny mpanomponao tsirairay avy fiangonana manao hoe amen. Tehaka ho an'i Jesosy tehaka ho an'i Jesosy. Alleluia, alleluia, alleluia. Mandroso ianao rahalahy amin'ny fitaliana de ray Jesosy. Alleluia. Amen, alleluia, alleluia. Alohan'ny ambotsika ny fotoana dia ary vavaka kaloitsika ametraka amin'Andriamanitra ny fotoana manontolo aritsika efa mino fa eto Jesosy Kristy amin'izao fotoana izao, satria izy nefa niteny fa raha misy rona telo mivory amin'ny anarany debony izy, mihoatra an'izany tsika amin'izao fotoana izao. Mino tsika manantena satria izy nefa niteny fa raha manana finoanareo dia hita mivoninahitra Andriamanitra. Ary araky ny levitry ny fiangonantsika koa moa dia milaza fa hoe miady amin'ny fitsangatsangana maro de maro, zato mahery amin'ny mitiny zany teny zany hatramin'ny testamenta taloha, hatramin'ny testamenta vaovao, miteny zay ho vakina. Misy amin'izay ho hira dia aroantsika fifonana satria tsika dia tao anatin'ny aiziny. Matoa Jesosy Kristy tonga tety ambony tany dia mba hamonjy antsika, tsy ho very, tsy sitrany ny havery antsika na dia iray azy. Ka alohan'ny anaovantsika ny hira fiderana, ny hira fonana dia ary vavaka kaloha itsika. Dia mbola misaotra anao zay Andriamanitra ndray nanahazy Rain'i Jesosy Kristy mpanavotra anay. Jesosy malala ho misaotra anao zay fa fahasoavana avy aminao tokoa. Matoy zay tonga amin'izao fotoana izao, misaotra amin'ny fikarakaranao anay, misaotra amin'ny fanetrehanao, ary indrindra misaotra amin'ny fitahiana sy ny voninahitra zay nomenao anay nandritra ny herinandro iny. Ary tsapanay tokoa Jesosy malala tamin'ny zavatra izay nataonay, fa ianao no mitarika anay. Matoto zay fa eo anilanay mandrakariva ianao, eo anilanay mandrakariva ianao Jesosy malala, satria ianao nefa niteny hoe indro aho eo akaikinareo, eo anilanareo mandrakariva mandra-patapitra zao tontolo zao. Matoko ny teninao zay Jesosy malala, matoko eo tendrera zay voalazanao zay Jesosy malala, ary matotro ny teny fampanantenana rehetra zay nilazainao taminay. Ary mino zay Jesosy malala fa ho tanteraka aminay koa, tanteraka aminay avy koa, tanteraka aminay daholo ireo teny zay fampanantenana zay
nataonao taminay, izay nomenao anay, satria fantatray fa fitiavana mandrakizay ianao Jesosy, fitiavana mandrakizay ianao Jesosy marary, satria naniainao aranay Jesosy dia nafonao mba hamonjenanay, ary navoninahitra ao ary dia navelanao tany an-danitra fa tonga ianao niditety ambony tany tamin'ny fanetretena mba hamonjy anay, tonga ianao sy tany amin'ny trano farazely na trano-mpanjakana fa tany anaty trano nasehoanao taminay zany exemple ohatra ny fanetretena zany. Jesosy malala misaotra fitiavanao anay, misaotra fikarakaranao anay, ary misaotra koa ny fampanantenana nataonao aminay fa ianao no mbola hitsenanay eny amin'ny raha lanitra indray androany, ary amin'izay dia ianao no hitondra any amin'ilay toerana izay nampanantenanao anay, satria ianao no efa niteny fa hoe andeha ka nomana toerana ho anay, ka izay misy anao misy anay, mahatoky an'izany izay Jesosy malala ary manantena fa hitan'izany toerana nampanantenanao anay izany. Dia misaotra Jesosy malala, ka dia mipetraka manontolo eo am-pelantananao izao fotoana izao. Jesosy malala mbola mifono aminao koa izay, azany hira anaovanay voalohany amin'izao hira izay atokanay hiderananao izao, dia hanao hira fonana izay Jesosy malala, satria mahatsiaro fa tena nanotako abisy teo an-tranao ka hanao ny hira hoe mamela heloka ianao. Amen. Atandana
Aleluia, aleluia. Fantatsika tokoa fa matoa tonga tety ambony tany Jesosy Kristy dia manana fitiavana mandrakizay ho antsika izy. Fitiavana rano velona dia avy aminy fitiavana no nandrany Jehova azy tety ambony tany mba hamonjy antsika. Eny, tena tiantsika izy satria tsy sitrany niaverentsika na dia iray ary. Ka mbola toy antsika ihany ny hira izay milaza an'izany fitiavan'i Jesosy izany, ilay mitondra ny lohateny hoe fitiavana rano velona. Fitiavana rano velona, loharanon'aina, ka miafena ao an'Afrika ny fianananitra. Fitiavana no nirahina avitami Jehova, umbaraitsunao deno fantatra ny fahasambarana. Fitiavana diditokana ary didileribe, itoerana amipiadanambe. Aleluia, aleluia. Sotranao zay Jesosy nalala ny fitiavanao anay, fa tena fitiavana mandrakizay tokony fitiavanao anay. Fitiavana Jesosy malala no endrasanao anay ka isehoanao anay, tondranay aminao, itseranay eny amin'ny rahon'ny lanitra indray androany. Matoky an'izany fitiavana zany zay Jesosy malala. Ary mangataka aminao zay mba ianao nitantana ny dianay mandrapahatonga anay any. Ianao no mitondra anay na havia na havana ny milolo lalana anay ianao, satria fantatra i Jesosy malala. Fa raha miaraka aminao zay dia mmpandresy mandrakariva ny fiainanay, ka hifankahita aminao indray androany. Ary dia iona aminao mandrakizay Jesosy malala, ka ataotsika ary le hira hoe eo ambavadin'ny lanitra, iona aminao aho amin'ilay maraina, koa mivonona ianao ndao tsy tonga aho. Eo ambavadin'ny lanitra. 413. Iona aminao amin'ilay maraina. Amin'ilay maraina, koa mivonona anao, ndao tsy ho tonga mbola iaona aminao aho, eo ambavadin'ny lanitra. Mbola iaona aminao aho, rehefa tonga ny maraina vaovao. Amen, amen, aleluia. Ianao no tonga aloha, akianao
itsena eo amin'ny vavahady no ahitako anao mbola iaona aminao aho eo ambaradevi lanitra mbola iaona aminao aho rehefa tonga ny maraina vaova akilehitra-trany ny fanilotanana fanipapakatrany efa mialianao mbola iaona aminao aho eo ambaradevi lanitra mbola iaona aminao aho rehefa tonga ny maraina vaova miandiatsika any ireo olo-masina fivoria be izany feno asambarana mbola iaona aminao aho eo ambaradevi lanitra mbola iaona aminao aho rehefa tonga ny maraina vaova mbola iaona aminao aho eo ambaradevi lanitra mbola iaona aminao aho rehefa tonga ny maraina vaova. Amen, amen, alleluia. Anampianara mihitsy zany Jesosy andova le fiara-manjak'izay ary mbola iaona any zay Jesosy rehefa tonga zany fotoana zany fa dia iainanay safarinay mpisady zany Jesosy tena mifaly zay midera sy mira zany hery zany tompo tena iaona aminao tompo iaona aminao Jesosy iaona amin'reto ranasana vavy reto koa Jesosy mba hatratrano farany tokoa zay Jesosy manana misy zavatra Jesosy. Alleluia. Mbola tozatsika ihany mihira ataotsika mihira hoe cherchez d'abord le royaume de Dieu katsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra dia ho azotsika ho hitatsika zavatra rehetra izay angatantsika ary Jesosy nefa niteny fa mangatary manana finoana fa izay rehetra lazainy ny Babany dia ho tanterahany amintsika ka noho izany dia hanomboka atsika hangataka izany hidera ary hangataka amin'ny isan'andro hametraka eo am-pelantanana ny zavatra rehetra izay iriny fotsika satria rehefa azotsika zany rehefa mitady an'izany fanjakan'Andriamanitra izany tsika dia matoky fa ny zavatra rehetra dia ho azotsika. Amen, alleluia. Mangataka amin'ny fiangonana mba hitsangana dia ataotsika ara le hira cherchez d'abord le royaume des cieux. Cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice, et toutes les choses seront données en plus. Alléluia, Alléluia. L'homme ne vivra pas de pain
mort, mais que toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Alléluia, Alléluia. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes choses vous seront données en plus. Alléluia, Alléluia. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Alléluia, Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur, merci Dieu Tout-Puissant. Merci Seigneur. Mbola tozantsika ihany ny raha fiderana amin'ny Dieu Tout-Puissant. Andriamanitra tena lehibe, tompo zao tontolo zao, nahaly n'izao tontolo zao. Zao zavatra rehetra hita amin'ny masontsika zao dia izy no nanao amin'ny teny tokana ihany nefany naoreny an'izao tontolo zao ka mendrika beray no mandrakizay izy, mendrika mena voninahitra izy ary mendrika hodiniantsika mandrakizay zany mystera nananan'izany. Ataontsika ara-nira Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant, comme mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin, ou les ombres du soir de tout mon être, alors se lève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand, de tout mon être, alors se lève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand, quand par les bois ou la forêt profonde, j'entends tous les oiseaux chanter. J'entends tous les oiseaux chanter. Sur les monts, les sources avec son nom. Et sur les monts, la source avec son nom. Livre ses fils, son chant doux et léger. Livre ses fils, son chant doux et léger. Que mon cœur heureux s'écrie à chaque instant. Ô Dieu d'amour, que tu es grand. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant. Ô Dieu d'amour, que tu es grand. Les confessions justes, ô sublime mystère, qu'un grand si grand a pu penser à moi, que son cher fils est devenu mon frère, et que je suis l'héritier du grand roi. Alléluia, alléluia. Alors mon cœur
que tu es bon, ô Dieu d'amour. Alors mon cœur redit la nuit le jour, que tu es bon, ô Dieu d'amour. Quand mon sauveur Éclatant de lumière, se lèvera de son trône éternel. Se lèvera de son trône éternel, Et que les sangs, les douleurs de la terre. et que les sangs, la douleur de la terre, Je pourrais voir le splendeur de ton ciel. pourrai voir les splendeurs de son ciel. Je le dirai dans son divin séjour. Alléluia. Rien n'est plus grand que son amour. Je le dirai dans son divin séjour. Rien n'est plus grand que son amour. Alléluia. Amen, amen, halleluja. Mbola toizantsika ihany ela fiderana hanaporofontsika fa Jesosy Kristy mihitsy ilay nampisehoantsika ny ohatry ny fanitretena lehibe indrindra satria na ny voninahiny tany amin'ny lanitra tany aza dia navelany mba hamonjena antsika. Ary ny rano no lalatsany mba hamonjena antsika. Mahery, mahagaga zany rano Jesosy Kristy zany. Ary tokony tanjaka manjakariva koa tsika. Na inona minona miseho fiainantsika satria tsika dia mpandresy lalandava amin'ny fiantsoantsika amin'ny anaran'ny rano Jesosy Kristy. Ka ataontsika ara-lehira hoe le sang du Christ, veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Christ. Amen. Amen. Veux-tu briser de péché le pouvoir? La force est en Christ, la force est en Christ. Si dans ton cœur tu veux le recevoir, la force est dans le sang du Christ. Alléluia. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu braver La mort et l'enfer. la mort et Force est en l'enfer? Christ. La force est en Christ, la force est en Jésus d'amour fait Christ. tomber tous les frères. L'amour fait tomber tous les frères. La force est dans le sang de Christ. Alléluia. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Terena Jesosy. Amen. Amen. Mipetraka raha fiangonana. Mbola toizatsika ihany mihira fiterahan'antsika fa mandeha raha hoarina amin'i Jesosy Kristy satria ny hery puissance mandrakizay zany dia avy amin'i Jesosy Kristy ihany. Ary tsika koa nefa dia tsy maintsy manaitra, tsy maintsy manana fanefitelo fa Jesosy Kristy nitarika atsika ary izy niaro atsika amin'ny ratsy rehetra. Ary efa nanome toky atsika izy fa omeny atsika izay rehetra angadahitsika. Ka ataontsika ara-mihira hoe malemy aho fa ianao no mahery Jesosy eo. Tarotsiarovy aho amin'izay ratsy rehetra. No mahery Jesosy io, taresearovy aho amizany ratsy rehetra. Nimeo akaikina nomelo a Jesosy io, izany no angataiko efa ho tompo. Isano anoana Eto tany mahasasasa. eto atany mahasasasa. Izano iarametotra efa nianana. Nimeo akaikina Meu Jesosy io. nomeo a Jesosy Angataio. zany no angataiko efa ho tompo. Tapinja. Eto me kubegata. Sia que eu me segureraka, nada utunga sua, awamini matana. Iwe wakakina Meu Jesosy io. nomeu a Jesosy io, izany no angataiko efa ho tompo. Alohan'ny vavatsika amin'ny tenin'Andriamanitra dia mbola nohira ihany tsika fangatana fanahy masina
Mba fanahy masina mihitsy no tarikitsika hanazava ny saitsika fa ny zavatra rehetra izay menoa sy mitovy izay mbola fakavakena sy azavain'ny tompon'Andriamanitra dia mbo tena avy amin'ny fanahy masina tokoa. Ka ataontsika ilay hira hoe fanahy masina omeo ahy avao. Amen. 555. 555. Mbola tozatsika ihany ny hira. Angatantsika fanahy masina mba izy mihitsy ny hanondraka atsika, tsy hameno mifotsika amin'izao fotoana izao, ka tsy hisy fisarika ataon'ny diavolona na fanakorontanana mandritra fotoana izay iantsika ny teniny na fampianarana izany. Fa mba ny herin'ny fanahy masina mihitsy no hameno atsika tanteraka. Ataontsika ran'hira hoe inonde ce lieu de ta présence. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Viens l'esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur
Souffle sur nous, souffle sur ce lieu de ta présence. Immense de ta présence, nous avons besoin de toi. Immense de ta présence, nous avons besoin de toi. Viens, l'esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, l'esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, l'esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Nous avons besoin de toi. Cet instant. Seigneur, voilà le centre de nos vies. Et comment s'élève un chant? Comment s'élève un chant? Mélodie. Témoignant de ta grâce infinie. Nous avons besoin de toi. Seigneur, sois le centre de nos vies. Alléluia. S'élève un chant, mélodie, mélodie. Témoignant de ta grâce infinie. Témoignant de ta grâce infinie. Non, celui de ta présence, nous avons besoin de toi. Non, celui de ta présence, nous avons besoin de toi. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Oh, viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Jesus, fanetrehanao sy nampisehoanao ny fahasoavanao sy voninahitra ao nandritra fotoana nankalazana ianao ena tamin'ira fiderana tamin'ira fona tamin'ira fampatana fanay masina dia matoko izay Jesosy malalaka hevitra ianao ary misy Jesosy malalaka hamarivavaka aminay ianao satria ianao nifinapotana anefa zavatra dia sy afaka anay dia omena ho an'ny tantarana aminay ao ary amin'izao fotoan'izao Jesosy malalaka dia mbola mangataka ny herinao izay mangataka ny fahasoavanao mangataka ny fitahianao sy ny voninahitro indrindrandrindra mba
tsisy asarika anay izy, tsy tatana anay, afa-tsy mifanahy masina, afa-tsy mifanahinao rery. Matoky izay Jesosy malala fa efa teto ianao talohan'ny toerana ity, ary amin'izao fotoana izao dia mbola misy zay fa eto ianao. Ary koa Jesosy malala ampio tario ary azavansika mandray izay fampianarana rehetra izay hoenao rehetra, ary fantatra i Jesosy malala fa teny avy aminao no henona eto, fampianarana avy aminao no henarana eto, ary indrindra indrindra ianao nefa miteny fa hoe ampiheno filazantsara ary ampianatra anay tokoa ianao Jesosy malala, teny rehetra izay ampianaranao anay dia fantatra efa lalana teny fampianarana hitondra anay amin'ilay fiainana mandrakizay, ka dia misaotra Jesosy malala, misaotra Jesosy malala fa tena tia anay tokoa ianao, ary tsapanay izany fitiavanao anay izany, na eo amin'ny fiainanay izany, amin'ny zavatra rehetra izay ataonay, dia tsapanay fa ianao no manjaka ato anatinay, ianao no miaina miaraka aminay Jesosy malala, fa misaotra Jesosy malala, mitenena Jesosy malala fa miaina valiko. Amen. Mandrosoa zay. Esprit de révélation, Jesús misy révélation tianao anay tsirairay androany Jesosy malala, mankasitraka dia manana ny zavatra rehetrarehetra tena te hisaotra anao zay Jesosy na izay mijoro reto ary Jesosy efa fahasoavana, efa grâce izay manokatra masina efa grâce zany Jesosy malala, hitanao ireny amin'izao tontolo izao reny any Philippines reny, reny any Madagasikara reny, toerana samy maty izao Jesosy tena mbola ety zay Jesosy mbola mijoro hiaraka aminao eto Jesosy, tena hoe tianao velona zay Jesosy malala, mbola tianao hitraka zay Andriamanitra tompoko, misaotra dia malala amin'ny zavatra rehetrarehetra satria ianao tokoa manangery anay Jesosy, hery surnaturel avy aminao no omenao anay, ianao mihitsy tena manome hery, ianao no manome tanjaka ho anay Jesosy, amaky teny Andriamanitra tompoko Jesosy, tena aoka ny feonao ihany eno, teninao ihany henona eto Jesosy malala, tsy zavatra lehibebenay Jesosy malala fa ianao ihany henona eto Jesosy, na ny teny mpanomponao eo ary Jesosy tena aoka ny feonao ihany eno Jesosy malala, misy hafatra indray tianao omenao anay indray androany Jesosy, hafatra indray Jesosy mba handray anjara koa zay Jesosy, mba manana anjara tsirairay eto zay Jesosy, matoky ianao zay Jesosy, matoky amin'ny fitantananao zay Jesosy, halleluja, amen. Amen, alléluia. Maïtentika, Ézéchiel, chapitre 16, verset 8 à 19. Ézéchiel, chapitre 16, verset 8 à 19. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quand j'ai repassé près de toi et que je t'ai revu, je me suis aperçu que tu avais atteint l'âge de l'amour. Alors j'ai entendu sur toi le pan de mon manteau et j'ai tout couvert ta maudité. Je t'ai prêté serment pour conclure une alliance avec toi. Le Seigneur, l'Éternel te déclare,
C'est ainsi que tu es devenue mienne. Je t'ai lavé à grande eau pour nettoyer le sang qui te couvrait, puis j'ai enduit ton corps d'huile parfumée. Je t'ai habillé d'une robe brodée, je t'ai chaussé de cuir fin, je t'ai drapé dans le lin fin et je t'ai couvert d'un manteau de soie. Je t'ai pavé de bijoux, j'ai orné tes poignets de bracelets et ton cou d'un collier. J'ai mis un anneau à ton nez et des boucles à tes oreilles. J'ai posé sur ta tête une magnifique diadème. Tu étais paré d'or et d'argent, vêtu de fin lin, de soie et des toiles précieuses brodées. Tu te nourrissais de la farine des plus fines, du miel et de l'huile. Tu es devenue extrêmement belle et tu es parvenue à la dignité royale. Ta renommée s'est répandue parmi les autres peuples à cause de ta beauté qui était parfaite, grâce à la splendeur dont je t'avais pané, le Seigneur l'Éternel le déclare. Mais tu t'es confié en ta beauté et tu as profité de ta renommée pour te prostituer. Tu as prodigué tes débauches à tous les passants et tu t'es donné à eux. Tu as pris certains de tes vêtements, tu les as cousus ensemble pour orner tes hauts lieux, et tu t'es prostitué dessus. Jamais rien de tel n'était produit, jamais cela ne se reproduira. Tu as pris tes magnifiques bijoux faits de mon or et de mon argent que je t'avais donné. Tu en as fait des statues d'hommes et tu t'es livré avec elles à la prostitution. Tu as pris tes vêtements brodés pour ouvrir tes idoles et tu leur as offert mon huile et mon encens. Tu as placé devant elles la nourriture que je t'avais donnée, les farines les plus fines, l'huile et le miel dont je t'avais nourri. Tout cela, tu l'as présenté en offrande d'odeur apaisante devant elles. Voilà ce que tu as fait, le Seigneur l'Éternel le déclare. Amen. Alleluia. Toizatsika ny vaky teny ao amin'ny Luka fahafito ka hatramin'ny 4:10 sy mifara amin'ny 3:20. Fahafito ka hatramin'ny 4:10 mifara amin'ny 3:20 dia ho vakiko amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nanatona izy ka nanendry ny trano vorona dia nijanona izay nilanja. Ary hoy Jesosy, zatovo hoy izao aminao, miharena dia niarina ny maty sady miteny, ary dia natolony tamin-dreniny. Ary raiky tahotra ny olona rehetra ka nankalaza ny Andriamanitra hoe mpaminany lehibe no efa nitsangana eto amintsika, ary Andriamanitra efa nitsinjo ny olona dia niely teny Jodea rehetra sy teny amin'ny tany manodidina rehetra nilazan'i Jesosy ny amin'izany zavatra izany.
ary ny mpianatry ny Jaona nanambara an'izany rehetra izany taminy. Ary Jaona niantso ny mpianany roa lahy hakeo aminy dia niaraka azy akany amin'ny tompo manao hoe: ianao va ilay hoavy sa mbola hafa no andrasantsika? Ary no tonga tany aminy ireo lehilahy ireo dia nanao hoe: Jaona mpanao batisa naniraka anay akaty aminao, anao hoe ianao va ilay hoavy sa mbola hafa no andrasantsika? Ary tamin'izany ora izany Jesosy dia nahasitrana ny olona maro tamin'ny rofy sy ny aretina sy ny fanahy ratsy, sady nampahiratry ny jamba maro. Dia namaly izy ka nanao taminy hoe: mandeha avy ianareo ambarao amin'ny Jaona izao hitanareo rehetra izao. Mahiratra ny jamba, afaka ny mandringana, diovy ny vola, malady ny marenina, antsangano no maty, ary ny malahelo dia hitorio ny filazany tsara. Ary sambatra izay tsy ho fitoana noho ny amiko. Amen. Farantsika vaky teny araka izay hitantsika amin'ny Korinthiana voalohany, episty voalohany ho an'ny Korinthiana, toko fahaenina teny andininy faha 12 ka hatramin'ny faha 20 farany. Episty ho an'ny Korinthiana voalohany teny andininy toko fahaenina andininy faha 12 ka hatramin'ny faha 20 farany. Rehefa hita dia vakiana amin'ny tompo izany. Ny zavatra rehetra azoko atao nefa tsy dia ahamaso avokoa ny zavatra rehetra. Ny zavatra rehetra azoko atao nefa izaho tsy mety andevozina zavatra na inona na inona. Ianona dia ho an'ny kibo, ary ny kibo ho an'ny ianona. Nefa samy olona levon'Andriamanitra izy roa. Fa ny tena kosa dia tsy ho amin'ny fitsangatsangana fa ho an'ny tompo, ary ny tompo ho an'ny tena. Ary Andriamanitra efa nanangana ny tompo sady anangana antsika koa amin'ny heriny. Tsy fantatsareo va fa momba ny tena Kristy ny tenanareo? Moa analany momba ny tenan'ny Kristy va ka hanolotra izany momba ny tenan'ny vehivavy-tranga? Sanatria izany. Moa tsy fantatsareo va fa izay miray amin'ny vehivavy-tranga dia iray aminy, fa hoe Andriamanitra. Fa nofa ihany izy roa. Fa izay miray amin'ny tompo kosa dia fanahy iray aminy. Manosika amin'ny fitsangatsangana, izay fahotana rehetra ataon'ny olona dia ivelan'ny tenany ihany. Fa ny mpitsagatsanga kosa dia manota miasa amin'ny tenany. Ahoana ary? Moa tsy fantatsareo fa ny tenanareo dia tempolin'ny fanahy masina, izay ao anatinareo sady azonareo tamin'Andriamanitra, ka tsy tompon'ny tenanareo ianareo, fa mbo fidy ianareo. Koa dia mankalazana Andriamanitra amin'ny tenanareo. Mbahay masinao, masinana famarinana, fa ny tenanao ny fahamarinana. Amen. Alleluia, alleluia. Dia raina Jesosy rahalasana vavy dia raina Jesosy amin'izany teny rehetra vakiana
sy nasambatra rehetra teo izany. Tolohantsika aloha tehaka kely ho an'i Jesosy e. Tehaka ho an'i Jesosy a. Tehaka ho an'i Jesosy fa tena mety sankalazaina loatra izy a amin'ny zavatra rehetra nataony antsika. Alleluia. Tsara ny tompo. Isan'andro isan'andro. Mafimafy. Tsara ny tompo. Isan'andro isan'andro. Alleluia, alleluia. Eny lasana baba dia alohan'ny hidirantsika amin'ny hamakafakana tenin'ny soratra masina dia ataontsika hira hitsangana e. Ataontsika hira hitsangana. Ataontsika ilay hira fa raika amby roapolo amin'ny hira firana Jesosy mamonjy a. Tena fanoloran-tena io. Fanoloran-tena satria araka ny tenin'ny soratra masina atoloro ny tenareo mifanatitra velona masina sitrak'Andriamanitra. Tena mamofokoro Jesosy ny famonjena izay vitanao ny atsokona velanao tena afaka ao mandrakizay. Antsika tena io zany atao hoe confession de foi tena ataontsika avy anatintsika mihitsy io hira io a. Ataontsika ny andiny voalohany sy ny faharoa ary amin'ny fahatelo a eo aka amin'ny foko sy ny fonao tena ataontsika ampaletretena raha afaka mandoalika tsika dia mandoalika tsika. Aoka amin'ny foko sy ny fonao ary tempo tena iray aoka ny saiko sy ny sianao ary safidy mandrakizay ataontsika ampandoaliana ny andiny fahatelo. Hitsangana tsika ianao ny andiny voalohany sy faharoa dia raha afaka mandoalika ianao andiny fahatelo. Berena Jesosy a. Atao vira fanoloran-tena tena ataovy tena mifotsika rehetra. Mamily foko i Jesosy ny famonjena zay vitanao ny ady sotro navelanao tena fakao mandrakizay. Jesosy manalo pamonjy soa indromiaio raisoanao velokanompo olokanao zay sitrakao. Alleluia. Tany fotony Jesosy tia. Tanony foko i Jesosy zaza tsy mahasarakanao mbola malemy koranay tanohy fiky tao aminao. Jesosy malalo pamonjy soa indromiaio raisoanao velokanompo olokanao izay sitraka. Aoka ny foko sy ny fonao iary teny tena iray aoka ny saiko sy ny sainao ilay safidy mandrakizay. Aoka ny foko sy ny fonao iara iteko tena iray aoka ny saiko sy ny sainao iray safidy mandrakizay. Jesosy malalo. Jesosy malalo pamonjy soa indromiaio raisoanao velokanompo olokanao zay sitrakao. Jesosy malalo. Jesosy malalo pamonjy soa indromiaio raisoanao velokanompo olokanao zay sitrakao. Sokafana vava lasana vavy a vavaky tsika amin'izany fandoroan-tena tsika izany raha eo dia zany tokoa ny
tontolo loatra ty anatinay ankehitriny. Mamy fonay tokoa ianao Jesosy satria iza tokoa moa ny hamonjy anay, ianao iray ihany Jesosy mahavita an'izany ka rehetra zay tompo tena ina avy aty anatin'ny fonay mihitsy zany hoe hiary tempo aminao ny fonay, hiary ray safidy aminao ny sainay. Ianao tompo mifidy anay, ianao tompo no efa nahaka anay tany anatin'ny lavaka ka anao marina sy no masina tamin'ny ranao soa. Le ranao soa Jesosy anao ka nadio anay tsirairay avy amin'ity fotoana ity. Aoka Jesosy tsy aleto izahay raha tsy mahita ny herinao, hery avy aminao Jesosy no angatanay mba tena hiainanay mandrakirity isan'andro tsy bandina fa tsy ny fahatsaranao Jesosy malala. Koa dia mitenena Jesosy tena sokafony masom-panahy tsirairay avy ahitany tsy fahatsany ahita ny fahatsaranao Jesosy ahita ny fahalebiazanao raha lasana vavy reto Jesosy malala, satria ao aminao rery ihany na ahafahanay mahita an'izany fahagagana sy famantarana izany satria izany tokony anaraka anay Jesosy eo amin'ny fiainanay. Niza Jesosy tonga eto ka ao aminao anatina tebotebo na anatina rofy na anatina tsy fahasalamana dia ianao Jesosy no amerina zany amin'ny laoniny satria ianao le Jesosy Kristy velona no atsoinay ankehitriny. Misaotra Jesosy eno ny vavaky ny tsirairay avy, eno ny vavaky ny rahalahy, eno ny vavaky ny anabavy Jesosy reo mpanomponao tompo manetry teny ambany tana maherinao mahatonga zay Jesosy mandoaky anatreanao tsy ahita famonjena hafa-tsy aminao Jesosy ao aminao rery ihany ny famonjena Jesosy malala. Misaotra Jesosy mitenena tompo fa mihaino mpanomponao Alleluia, alleluia. Amin'ny anaranao Jesosy anametra andranovaky zany fiangonana manao hoe amen. Tsangana fiangonana dia raina Jesosy raha lasana vavy. Alleluia, alleluia. Tehaka ho an'i Jesosy tehaka ho an'i Jesosy dia mbola mamerina fiarabanantsika rehetra indray en'ny tenin'Andriamanitra tsika dia mbola mamerina fiarabanay koa izay manaraka ny amin'ny zotra serasera any amintsika rehetra mandrakariva ny fiadanan'Andriamanitra. Alleluia. Teneno ny tenanao hoe atoamiko ny fiadanan'Andriamanitra. Ato anatintsika ny fiadanan'Andriamanitra. Mba fantatrareo moa raha lasana bafy dia ity izao tontolo izao ity ka mikatsaka mafy zany fiadanan'Andriamanitra zany. Tena misy an'izany hoe fomaraina be izy dia miasa dia tena hoe manao ny hainy tsy ho zavatra mba tena hoe ahafahana mitady le mikatsaka fiadanana satria mieritreritra zany izao tontolo izao hoe raha manana zavatra rehetra izy, manana tomobila tsara tarehy izy, manana trano tsara tarehy izy, manana vola be ny amin'ny banky izy, manao voyage tour du monde dia mieritreritra izy hoe zany na teo miadana. Tsy ratsy akory zany tsy ratsy akory zany fa honozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe katsao aloha fanjakan'Andriamanitra sy ny famarinany anampy anao zany rehetrarehetra zany. Amen. Zao tontolo zao zany fomarina be dia tena katsaka mafy mihitsy miazakazaka eto sy eroa fa zanak'Andriamanitra kosa dia ahoana mikatsaka amin'ny fanjakan'Andriamanitra aloha. Zany zao ny ataontsika amin'izao fotoana izao. Zany no mahatonga antsika tafiaraketo satria io fanjakan'Andriamanitra io no hiazakazantsika. Aiza moa io fanjakana io raha lasana bafy tsy aiza fa efa atao anatintsika. Alleluia. Tenenao rehefa atao anatiko ny fanjakan'ny lanitra hoe efa atao anatiko ny fanjakan'ny lanitra tsisy afaka manala an'izany satria tsika dia efa olo voafidin'Andriamanitra. Iza moa tsika raha lasana bavy olo voafidin'Andriamanitra. Ka loha hevitsika anankiray indray satria tsika moa amin'ny fiangonana izay mandala ny tenin'ny soratra masina mandrakariva mianatra mandrakariva tsika satria araka ny tenin'ny Paoly hoe mialehibe mahatratry ny ohatry n'izy falebiazan'i Kristy. Mialehibe zany hoe mitombo fahalalana mandrakariva zany tsika amin'ny tenin'ny soratra masina. Dia loha hevitra anankiray izay nisafidin'ny fiangonana dia
fiangonana miady amin'ny fitsangajangana. Maninona hoy? Fiangonana miady amin'ny fitsangajangana. Indra lasa nabavy namaky ny tenin'ny soratra masina teo nanomboka tany amin'ny Ezekiela toko fa 4 no vakin'ny anabavintsika teo de aveo de namaky lioka ny rahalahintsika ny anabavintsika ary farana tany amin'ny Korintianina. Ny raha mieritreritsika moa zany atao fitsangajangana zany de tonga de hoentiko amin'ny ara-panahy voalohany indrindritsika. Fantatsika moa raha sanavavy fa tsika natao hoe fofombadin'i Kristy. Inona tsika? Fofombadin'i Kristy tsika. Midika zany fofombady zany de iza zany ny tompontsika? Jesosy Kristy. Miandry any Jesosy Kristy eny amin'ny raolanitra amin'ilay famparakaram-badin'izy zanak'ondry. Zay zany hoe zao fiainantsika zao de hoarina amin'inona? Mpifankatia. Hoarina amin'inona zao fiainantsika zao? Mpifankatia. Marina fa napetrak'Andriamanitra tao Saideny Adama sy Eva, zany hoe araka ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Genesis hoe tsy tsara raha lehilahy de nanaovany vady sahaza izy. Zany hoe fameno any Adama zany Eva. De ohatr'izay koa tsy navelan'Andriamanitra iriry tao atao Saidena zany izy mivady ireo fa ireo no karakara tao amin'ny sehatry ny fiarina. Zareo tonga tena nisy atao hoe perfection, niary izy karakara izy tao tena hoe nisy tsy zavatra nahory azy. Zany ny tanjon'Andriamanitra amin'ny zanak'olombelona. Zany ny tanjon'Andriamanitra. Fa fantatsika tsara ny tantara fa nanota ny zanak'olombelona noho ny fitsiriritana fitiavan-tena ary indrindra tsy fankatoavana. Zay tsy nakatoa zanak'olombelona tamin'izany fotoana zany de raha hitantsika tsara rehefa mamaky vaky ny testamenta taloha tsika, ny Genesis de aveo de ny Exodosy ny Nomeria ny ireo le boky rehetrarehetra zay mpaminany rehetrarehetra ny Joshua, Mpitsara, Samuela, Mpanjaka, Tantara, ireo le mpaminany be da be Ezra, Nehemia, Ezekiela moa eto zany de fa eo zao no jerisika kely rehefa avy eo. Fa ny dikan'izany de hoe Andriamanitra tiany olona, te hamiditra fihavanana amin'ny olona izy. Fa le zanak'olombelona misy tamin'izany, zanak'Israely moa fa fito tamin'izany de manota de aveo de miverina amin'Andriamanitra de manota de miverina amin'Andriamanitra de manota. Zay foana nataony zanak'Israely tamin'izany fotoana zany. Fa soa ihany fa ahoana? Aty amin'ny testamenta vaovao tonga Jesosy teka alohan'ny Jesosy. Izy no natoy izao tsika. Izy no mbola mahatonga atsika tahaka izao mahakasitraka na soa ihany fa tonga Jesosy Kristy nandatsaka amin'any ary nanadio atsika ka lasa inontsika? Zanak'Andriamanitra mpiara-mandova amin'ny Jesosy Kristy. Alleluia. De raina Jesosy. Ka fampidirana ihany zany hoe midikany hoe fitsangajangana zany dia manao zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra, miala amin'ilay Andriamanitra nahary atsika satria nohariny naverika noharitsika tahaka ny endriny fa mijangajanga satria miala tamin'izay sitrapon'Andriamanitra zay. Zay zany no ny lafiny ara-panahy lazaina satria raha vao miala amin'ny sitrapon'Andriamanitra tsika dia azo lazaina hoe mijangajanga. Ohatra amin'ilay tenentsika teo tsika de fofombadin'i Jesosy Kristy. Eritrereto hoe miandry an'i Jesosy Kristy ianao, lozanao variana miady aman'olona, lozanao variana malahelo, nefa Jesosy Kristy aiza le fonao? Atolory ao izy ninona? Ny fonao. Da nefa tsika lasa any amin'ny zavatra hafa n'izao tontolo izao mahavariana atsika. Lasa misy zavatra manahirana atsika amin'izao tontolo izao. De lasa manino zany? Mijangajanga. Anisany hoe mijangajanga de miala amin'ilay sitrapon'Andriamanitra.
misy resaka fitondran-tena ao zany, misy falotona amin'ny fitondran-tena, misy inona falotona amin'ny fitondran-tena tsika io amin'ny fifandraisana amin'ilay Andriamanitra, satria na ara-panahy io na ara-moraly io na ara-batana io. Misy moa ny ara-batana dia mazava ho azy zany ny ara-batana, fa misy zao dia hoe tenatsika dia tempolin'Andriamanitra. Inona ny tenatsika? Tempolin'Andriamanitra. Dia izay manimba ny tempolin'Andriamanitra dia mba hosimbain'Andriamanitra ihany koa. Dia ny tempolin'Andriamanitra tenatsika dia misy olona dia tena tsy miraharaha ilay tempolin'Andriamanitra fa dia manao izay saim-patany ihany fotsiny ataony daholo izay animba ny tempolin'Andriamanitra io. Misy moa dia mifoka sigara, misy misotro alikaola, misy le mijangajanga tena ara-batana mihitsy hoe lasa izy dia makany amin'ny vehivavy janga any, lasa izy tena manao izay tanikibo. Zany ny atao hoe ara-batana. Dia misy nefa misy koa ny atao hoe araka moraly, satria araka ny tenin'ny soratra masina Tesalonianina voalohany toko faharoa fahatelo ka hatramin'ny fahatelo. Tesalonianina voalohany toko faharoa fahatelo ka hatramin'ny fahatelo. Hitatsika ve? Ao tsara tsika. Dia raina Jesosy a. Tesalonianina voalohany toko fahaefatra. Hitatsika. Vakio rahalara hitandrala azafady. Tesalonianina voalohany faefatra fa telo ka hatramin'ny nato. Fa izao no fisapon'Andriamanitra dia ny hanamasina anareo fivadianareo ny fitarajanana mba samy ahafantatsa izay azonareo ny fanaky ny tenanareo avy amin'ny famasinana sy ny voninahitra. Tsy amin'ny filana fotsiny tahaka n'izay izay tsy mahalala an'Andriamanitra. Zay ny jentilisa zany no tsy mahalala ny atao hoe fahamasina tena. Fa tsika dia natsoina hiamasina. Natsoina n'inona tsika? Natsoina hiamasina amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Io zany matetika dia tena hoe amin'ny mahazanak'Andriamanitra tsika dia mily tsika tena mahatakatra an'izany, satria matetika mantsy raha lasana vavy dia ny amin'ny zanak'Andriamanitra tsika dia tsy mandeha intsony amin'ny zavatra mety mahataitra antsika na manaitra antsika na hoe na fisaina fotsika, fa tsika tsy maintsy araka ny tena teo izay tarihan'ny zanak'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra, izay tarihan'ny fanan'Andriamanitra zanak'Andriamanitra. Ka andalina kely an'ilay Ezekiely tsika, tsara be mantsy io Ezekiely io raha lasana vavy satria zany Ezekiely zany dia mpaminany lehibe zany. Mpaminany inona Ezekiely? Mpaminany lehibe zany. Mpaminany lehibe tany amin'ny fanjakan'Israely zany. Raha mijery ny tantarantsika dia niaraka tandro mpaminany Jeremia zany mpaminany Ezekiely zany, fa somary zandriny. Zany hoe tena prêtre izy io, tena mpisorona ho an'Andriamanitra mihitsy izy, ary nitory teny tamin'ireo babo tany satria Babiloniana natanjaka tamin'izany fotoana izany. Ny zanak'Israely efa nitantarantsika teo fa noarina tamin'ny olona na firenena efa fidian'Andriamanitra. Ohatra ny tenantsika teo hoe tsika dia fofombadin'i Jesosy Kristy. Zanak'Israely koa tamin'izany dia tena tian'Andriamanitra, tena mifankatia ny zanak'Israely sy Andriamanitra tena. Tamin'ireo zanak'Israely ireo nanam-porofony fa
manana atao hoe fitiavana tena hoe amour fidèle na tena hoe amin'ny teny baiko zany izy de hoe tena fidèle hoe tsy mampirafy amen andriamanitra hoe tsy mampirafy mihitsy ny olombelona ny mampirafy satria ny fon'olombelona ndraindray mizarazara mampirafy ny olombelona satria de mety misy zavatra mahafinaritra azy de lasa mampirafy izy tsy voatery olombelona foana nampirafesana fa misy koa ohatra hoe mampirafy amin'ny vola satria mahita le areny izy de lasa izy amin'ny vola ny folo any amin'le vola ahoana nefa ny tenin'Andriamanitra mamona sy ny vola tsy afaka miaraka tanao de lasa mampirafy zany misy ahoana izy raha Andriamanitra sy mamona zay tsy afaka miaraka mihitsy satria mamona sy ny fanomponan'Andriamanitra tsy afaka miaraka zany ny fon'olombelona mampirafy zany inona koa mety ampirafesan'ny olona amin'ny zavatra amin'Andriamanitra de amin'izao tontolo zao tanareo le resantsika teo zao ohatra zao hoe misy resaka pouvoir zao mitady pouvoir amin'izao fotoana zao satria ho an'izay manana pouvoir manana fahefana zany zao natao tena hoe matanjaka hatrany amin'ny firenena ohatra firenena mieritreritra izy manana ny arme nucléaire matanjaka de te-ampisaina zany izy hoe tena zay matanjaka tsy fampirafesana amin'Andriamanitra fa zany nefa Andriamanitra nahary atsika Andriamanitra nahary an'ireny mpitondry ireny de nefa izy lasa mifaninana ihany koa de eo zany le fitiavan'Andriamanitra zay tena hoe saro-piaro de eo zany le infidélité na le hoe fampirafesana ataon'le olona fa nefa noho zay zavatra zay nefa de nasian'Andriamanitra lalana iverenana aminy zay natao hoe chemin de retour halleloia zany zao no tokony iainantsika amin'izao fotoana zao sy misy amin'izao fotoana zao eo amin'ny fiangonana eo amin'ny sampino eo amin'ny firenena misy natao hoe kristianina koa nation chrétienne ary eo amin'ny resaka moraly iainantsika sy resaka tontolo ara-panahy zay io rehefa mamaky amin'ny Ezekely nareo le vakina teo de zay mihitsy io hitan'Andriamanitra ny zavatra mitranga tamin'ireo olona tao reo fa noho ny fitiavan'Andriamanitra raha fitinina ny Ezekely toko 12 tsy mivakina tanteraka amin'ny hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny faha-efatra ambin'ny folo fa raha tena ny dinihany io de hoe amin'ny teny vazaha izy hoe l'Israël abandonné mais Dieu la recueille zany hoe ny fotoana zany ny Israely tena ny abandonné satria noho ny fahotany tanareo tena misy ataon'ny andiny faefatra zao ohatra hoe ary ny amin'ny naterahanao dia tsy voatapaka akory ny tadipoatranao tamin'ny andro naterahanao Ezekely 16:4 zany vakiko zany ahoana moa raha lasa nabavy zany iainana amin'izany atao hoe tsy tapaka akory ny tadipoatranao tsika ve amin'ny maha olombelona de afaka mivelona hoe zany tapaka tsy tapaka tadipoatra zany mbola any ekipo zany satria mbola any ekipo fa tsy maintsy tonga amin'ny fotoana tokony hitombona sy velomana de rehefa teraka de inona zavatra mitranga tsy maintsy tapahana amin'izay hoe tadipoatra satria iaina amin'izao fiainana amin'izao hiatrika fiainana fa zanak'Israely tamin'izany mbola tsy tapaka tadipoatra tamin'ny zavatra tontolo zao tsy mahatsiaro amin'ny fitiavan'Andriamanitra akory izy fa io variana izy tamin'ny zavatra zao tontolo zao eo amin'ny andiny fahenina ary raha nandala ho Jehovah zany Andriamanitra io miteny ka nahitanao niosokosona tamin'ny ranao de hoy zao taminao azam-bola raha mbola amin'ny ranao ianao dia ho ela velona ianao eny koa izaho koa taminao raha mbola tamin'ny ranao ianao ho ela velona ianao eo zany Andriamanitra ny teny hitanao zany le hitatsika le misy raha izy feno raha zany feno raha zany fantatsika tsara fa ny rany Jesosy Kristy zany manadio zany fa le zanak'Israely tamin'izany feno raha zany hoe feno mbola tao anatina ota mbola tao anatina tsy fahafantarana sitrapon'Andriamanitra io vao asanareo fantatrareo tsara fa tsika tsy tokony hinana raha satria izay mihitsy ny teneninao amin'ny asan'ny apôstôly tandremo mihinana raha satria ao ny aina de eto ny zanak'Israely de feno raha
dikan'izany de hoe mbola tao anatina tena tsy fahafantarana tao anatina leny tena antsika to hoe zavatra zao tontolo zao indraindray tena hoe tsy mahatsiaro ny fitiavan'Andriamanitra fa soa ihany fa any amin'ny Deutéronomie toko fafito andiny fafito ka hatramin'ny fahavalo ao aloha izy Deutéronomie toko fafito andiny fafito ka hatramin'ny fahavalo Commande de Jésus, Deutéronomie chapitre 7, verset 7, Jusqu'à oui. comme Jésus, si l'Éternel s'est attaché à vous et vous a choisi, c'est nullement parce que vous êtes plus nombreux que les autres peuples. En effet, vous êtes le moindre de tous. Mais c'est parce que l'Éternel vous aime et parce qu'il veut accomplir ce qu'il a promis par serment à vos ancêtres. C'est pour cela qu'il vous a arraché avec puissance du pouvoir de Pharaon, roi d'Égypte, et qui vous a libéré de l'esclavage. Raha fitiny zany makasitraka na vavy raha fitiny zay amin'ny teny vazaha na makina sy hoe Dieu aime par grâce non pas par mérite. Amen. Par grâce par inona fahasoavana fanitiavany Jeovanareo sy nitandreman'ny fianianana izay efa nianianana tamin'ny razanareo nitondran'ny Jeovanareo tamin'ny tanana mahery sy navotranao tamin'ny fanadevozana tamin'ny tanana Farao mpanjakana Ezipta. Zany natao fitiavan'Andriamanitra. Zany no niainan'ireo zanak'Israely reto tamin'izany fotoana zany ary no inona fitiavan'Andriamanitra any zanak'olombelona rehetra. Ohatr'izany any amin'ny Efesiana toko faharoa andiny voaloha ka hatramin'ny tsy vakitsika lava be io Efesiana toko faharoa andiny voaloha ka hatramin'ny fahavalo milaza vany fa raha miteny vazaha izy de hoe nous étions morts dans nos péchés mais Dieu nous a fait vivre. Alléluia. Zany ny fitiavan'Andriamanitra antsika lazana vavy. Ny zavatra mahafinaritra dia zao hoe matoa zany rehetrarehetra zany mitranga eo amin'ny fiainantsika dia ny tena hoe Andriamanitra fitiavana izy. Amen. Andriamanitra inona izy? Andriamanitra fitiavana izy. Rehefa jerenandreo amin'le Ezekiel toko 4:9 ka hatramin'ny 7 ka hatramin'ny 14 vanginy. Ezekiel toko 4:9 andiny 7 ka hatramin'ny 14. Dia raha fitinina dia hoe Andriamanitra dia manadio satria ny tenantsika teo misy raha zany tena misy tsy fahamasirana zany zanak'Israely dia hoe Andriamanitra dia manadio ary mampiakanjo tsara omeny satroboninahitra. Alleluia. Zany hoe raha lasana vavy amin'ny fitiavan'Andriamanitra antsika diovontsika ampiakanjony tsara tsika ary omeny couronne na hoe satroboninahitra. Zany raha lasana vavy. Manoloana zany falebiazana zany dia matetika tsika eo zany lazaintsika hoe zany fitiavan'Andriamanitra antsika zany falebiazana. Inona moa no mbola mahatonga antsika mbola hitsangajanga ihany raha lasana vavy, mbola hampirafy an'io Andriamanitra ty antsika io, mbola hampirafy an'io Jesosy Kristy izay tompontsika izay ty antsika io. Betsaka ny zavatra lalovantsika amin'izao fotoana izao. Tsika zao amin'izao asa fanompony zao dia misy maro ary izay mihitsy le izy amin'ny tontolo ara-panahy. Misy zany tena mitady zany aloha dia tsy hoe diso akory raha hitady famantarantsika sy fahagagana, hitady fanampiana amin'ny mpanompon'Andriamanitra maro isan-karazany satria tena mila an'izany hery zany tsika amin'izao fotoana izao. Fa matetika ny hery lasana vavy raha ohatra tsika ka tsy any amin'ny tena le mpamonjy antsika miantehitra raha tsy aiza raha tsy any amin'ny mpamonjy antsika miantehitra voalohany indrindra
fany amin'ireny le olona le pahita, ataontsika hoe mpaminany, mpanao fagagany reny, de naman'inony zany tsika mampirafy an'Andriamanitra. Ahoana sisa ten'Andriamanitra zay? Voninahitra tsy meko ny hafa ozy izy. Alleloia. Asoa ihany satria raha zay rehetrarehetra mety mampetipety antsika rehetrarehetra any ka hoe mety daholo, de ngambontsika de lasa iny mihitsy ngamba ny ao amin'ny meny voninahitra. Asa raha hitantsika ao amin'ny tantarana sy n'apôstôly nisy tantara ao fa nanao famantarana sy fahagagana Paoly tamin'izany fotoana zany, de lasa nomendreo le tao amin'le tanàna anarana mihitsy ry zareo, satria hoe mahay fahagagana sy famantarana. Lasa mena anarana masoandro, lasa mena anarana ohatra hoe tena izy zany hoe reo zany ny Andriamanitra e. Hitanareo fa soa ihany Paoly sy le namany fa nanetry teny de tsy nanaiky an'le mena anarany aza mena an'izany fa zay olona tahaka anareo ihany. Ohatry zany ianareo fanabavy, ny olona zao zany ny tedavina, iza ny tena mahay fahagagana, iza ny tena manasitrana. Fa tsika mihitsy ny tokony atsiaro hoe izao ange le fofom-badin'i Kristy e, izao ane ilay tena efa vidian'i Jesosy Kristy e. Tokony any aminazy any no makavonitsika. Io zany am'izay le hoe inona ary no fahatakarana karazana fitsangangatsangana mety tena miatra amitsika. Mila mahatakatra zany tsika. Efa natsidika kely teo ihany le resaka raha nofo voalazan'le vakina tao amin'ny Korintena voalohany toko fahaenina le vakina teo hoe tena alan'Andriamanitra ny fitsangatsangana zany. Fa ao amin'ny resaka moraly indray eo amin'ny Efesiana Korintena voalohany toko fahaenina le resaka le vakina teo le resaka fitsangatsangana maro zay niresahana teo. Rehefa malalaka tsika de vakitsika tsara le efa tsy averintsika intsony io. Le andininy faharoa ambin'ny folo hoe ny fitsangatsangana tsy azo atao isan'ny zavatra tsy mampaninona tahaka ny anina samihafa. Zay Corinthiens 6:12. Alleluia. De raina Jesosy. Fa amin'ny Efesiana toko fahadimy, Efesiana toko fahadimy tsy vakitsika iray manontolo fa ao misy fitondran-tena indrindrandrindra raha moraly tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra ao. Raha tsy akitsika ohatra hoe andininy fa Efesiana toko fahadimy andininy fahatelo ambin'ny folo. Efesiana zany vakiko zany toko fahadimy fa nitsika izay mandray noty. Tsika moa de mianatra ny tenin'ny soratra masina iny, marinana ny tenin'ny soratra masina azotsika tsara zay natao hoe fanarahana an'Andriamanitra mendrika ny filazantsara zany. Efesiana toko fahadimy andininy fahatelo ambin'ny folo tonga de vakiko fahita amin'ny masoko 15 ihany ny vakina. Koa tandremo tsara izay fandehananareo mba tsy hitondranareo tena tahaka ny adala fa tahaka ny endry. Ahoana ozy izy? Hitondranareo tena tahaka ny adala. Indraindray zany rehefa le hitanareo raha resaka moraly am'izao le hoe fahadalana an'Andriamanitra de neritreretin'ny olona hoe zany ny tena mety na hoe fahadalan'ny olombelona koa eo anatrehan'Andriamanitra de tena hoe tsy manome voninahitra azy. Satria na ny antony de izao hoe tsika zany tsy tokony hitondran-tena tahaka ny adala manao nisy zavatra eny zay hoe manao adaladala. Le manao adaladala ozy izy hitanareo le manao adaladala zavatra fantatra zany fa tsy tokony atao de mbola atao ihany. Efa fantatra fa tsy mety io de tena hoe aza manao adaladala ohatry zany e. Tsy haiko rehefa ianareo fa miresaka le olona aza manao adaladala tahaka izany fa tsy mahafinaritra zany satria fananina le izy zany efa fantatra fa mbola atao ihany. Manao adaladala.
Inona nefa ny tena mampalahelo am'izany de etretinareo hoe 9/20 amin'le fiasana toko fahadimy io ary azo mamy dovay nareo fa am'izany dia misy fanarana po amin'ny ratsy faoko fenona ny fanahy. Misy olona gera lasana bavy amin'izao fanarahana an' Jesosy zao de tena miteny mihitsy izy hoe mety misotro dovay de lasa mamy mihitsy izy satria hoe Jesosy ary hono nanovany raha lasa dovay de misotro dovay. Fino izy nareo nafaran'le mpanompon'Andriamanitra io tena lasa niala tamin'ny sitrapon'Andriamanitra mihitsy izy satria izy mampirisika mihitsy satria zay mampisy fiadanana azy ngamba hoe de tena dovay moa Jesosy zany nanova rano dovay de misotro de tanareo lasa io tany lasa nisy accoutumance sy ny vazaha lasa zatra an'izay ny toe-batana de simba hatramin'le nefa mpitondra fiangonana zany na lasana bavy mpitondra fiangonana zany tratra an'izany teo zany le hoe tratra izy zany resaka ara moraly ihany koa satria neritreretiny hoe zay no tena mampety an'ilay le fitondran-tena mety mamendrika an'andro zanak'Andriamanitra fa tena simba zany raha lasana bavy tena mampalahelo mihitsy tena zany mahatonga atsika asa de tsika ny lohevitra ny fiangonana tamin'ny le hoe ny be babaka marina. Halleloja daditsika mila mibebaka marina satria raha tena hitady mihitsy tsika zay natao hoe fitondran-tena mamendrika de mila miverina amin'ilay fitiavana voalohany zay zany aloha mpaikady voalohany hialana fijangajangana satria nijika hitatsika teo ny vatana de ny moraly de ny ara-panahy mazava ho azy any amin'ny Timoty 2:2 manazava tsara ny fisinina atao hoe mpampianatra sandoka zay Timoty 2:2 de 7:20 io mpampianatra sandoka io zany tena misy am'izao fotoana zao satria zay lazaiko anareo teo hoe ny olona maro ny olona mitady fampianarana etsero tsy vakitsika ray manontolo le izy fa rehefa malalaka nareo any mandrainao de vakina tsara Timoty 2:2 7:20 hoe mety ataon'ny Timoty no fisian'ny mpampianatra sandoka zany hoe fitondran-tena tsara eto zany nataon'ny Timoty manoloana an'ireny mpampianatra sandoka ireny. Misy ozy izao ohatra zao akohatra anankiray tsika misy le ohatra hoe izany zavatra zany ozy izy ampatsiarovy ny olona ka naromafy eo anatrehany tomba izy mba tsy hiady teny satria tsy mahasoa akory zany fa mamadika ny mpiainy tanareo hoe miady teny io zany tena mila fahendrena be io zany zao de efa karazana fijangajangana ara-panahy koa zany miady teny raha mbola miady hevitra zany ny mpanompon'Andriamanitra vao niresaka zay tamin'ny alina nisy ohatra zay tantaran'le zanaka de hoe teony liona de teo ny anina lion zany de anina de tigre zay zany le biby anankitelo io zany le anina hoe l'herbe bleu de le tigre zany teny vert de lasa nitarana tany amin'le liona zany satria liona zany mpanjakany biby de hoe ozy izy le anina zany hoe bleu moa ny herbe de oui ozy izy le liona oui de ndara ozy izy fa faizitsika ny tigre satria tsy nanaraka ny teninao de faly be le anina hoe l'herbe bleu de ozy izy le tigre hoe fa manindra nataonao an'izany faizinao fa ngatsy herbe vert de oui ozy izy le liona l'herbe vert fa inona ozy izy nandaninao fotoana hiady hevitra an'le anina kefa zay ny azy ny heviny hoe l'herbe bleu
de lany fotoana fotsiny ianao fa anao izy anao zay tiany any a fa tsy miady hevitra eo ianao. Azonareo ve le tantara midika zany hoe aza miady hevitra amin'ny olona loatra zany a satria fa zay ny azy ny eo amin'ny sainy. De ohatr'izay koa ny tenen'ny Timoty ato hoe anary mafy anaitra ny tony tsy ady teny tsy miady hevitra. Le olona rehefa hoe zay ny azy a tsy hainao mihitsy mandresy lahatra ary tadiki fa tsy tsika mihitsy no andresy lahatra olona fa namasina ihany. Inona ihany mandresy lahatra olona fa namasina ihany. Satria matetika tsika mieritreritsika hoe za tena mahay soratra masina, za tena efa firy taona niaraka tamin'i Jesosy zao de lasa miady teny tsika, manjary lasa jangajanga indray tsika satria ny tokony ataotsika de manadio ny tenatsika manoloana zany rehetra zany. Tahaka ny litanareo le averina foana le Matthieu 5:20 any. Inona ny zavatra tantara ao Matthieu 5:20, Matthieu 25, le tantarany Virjiny 5 sendry sy 5 adala. Tsy anakely vetivety a satria tena vanim-potoana amin'ny iainantsika mihitsy zao am'izao fotoana zao. Matthieu 5:20, ny amin'izany fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny Virjiny 10 izay nitondra fanalana ka nivoaka hitsenan'ny mpapakatra. Eo zany. Inona moa tena lesona azo tsoahana amin'ny olona lasana bavy a de hoe le Virjiny 5 endry a de tena fidèle. Naninona izy? Fidèle le Virjiny 5 endry satria naharitra izy feny faran'Andriamanitra izy, tsy voafitaka ny zavatra zao tontolo zao izy. De zany a ny fitondran-tena mendrika. Ka raha hiady amin'ny fijangajangana zany tsika de tokony hanana inona tsika? Solika da fitaiza. Zao anisan'izao fiarahantsika mivavaka ohatr'izao zao a defa manome solika atsika indray zao hoe eo raha lasana bavy tandremo a ny fitondran-tenantsika, tandremo ny fomba fisainantsika, tandremo ny zavatra ataotsika sao de tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra, sao de lasa mampirafy amin'ny zavatra hafa amin'izao tontolo zao tsika, mampirafy an'Andriamanitra amin'ny mety zavatra hitatsika, mety misy zavatra mety manahirana atsika, mamaika atsika ohatra zavatra ny tany, ohatra tena ataoko ahoana re zao le zavatra ko ary ataoko ahoana re zao le zavatra ary satria tena io zao sao de sao de tsy voakara, tsy maninona zany tokony aina fikarakarana fa ny tena tokony zava-dehibe de any amin'Andriamanitra ny fotsika. Aiza ny fotsika? Any amin'Andriamanitra. Io zao ny efa tenantsika hoe fibebahana io, ny fibebahana io zany tena ilaina voalohany indrindra aloha. De faharoa mifandray amin'ny tenin'Andriamanitra tsy tapaka. Ao aloha izy Filipiana 4:4-5. Filipiana 4:4-5. Jesosy farany ngala na inona marina na inona manakaja, ninona mahitsy, ninona madio, ninona maty ho ty, ninona tsara laza, raha misy atsapanahy ary misy dery de velo zany. Zay makasitraka rahalahy. Ninona hono zany fa zao ny atsara-panahy zay le misy fanahy masina ihany zany, zay no hevery. Inona no heverina? Misy fanahy masina ihany no hevery. Ndraindray mety misy zavatra zay lazaiko teo hoe mety misy zavatra manakaja, mety misy zavatra eritreretina hoe madio, mety mateo ty ninona zany, heverina daholo zany a mba ahafahantsika mitoetra tsara. Ary faranany Paoly moa izy am'le ary ao aminareo ny Andriamanitra ny fiadanana, zany hoe raha nitoetratra anatsika zany le Andriamanitra ny fiadanana dia ao ny misy ny atao hoe fitsarana tsara indrindra. Ilaina ny miankina amin'ny fanahy masina. Ilaina ny miankina amin'inona? Fanahy masina. Ilaina ny miankina amin'ny fanahy masina satria
raha ohatra tsika ka mandeha araky ny nofotsika, ty nofo ty kely anasanaba be da be zavatra tedavany ty be da be tedavany ty nofo ty. Lazaiko anareo hoe tena rehefa tena nandinika zany manam-pahaizana amin'ny resaka hoe filany nofo ty zao hoe ty zao de tena te atoly be foana ohatra de lasa raha vao eritreretinareo hoe mihoatra ny raha ohatra zany ka hoe olona matanjaka ny tokony hoe satria mbola ohatra hoe perinasy izy zany keritrereto hoe matory foana izy mariakatra amin'ny hariva zany matory foana aiza izy zany ao finy izy vao hiasa azonareo hoe midika zany de hoe manjary lasa io le filany nofo io manjaka de tsy mahavita tsony izy nadida mandraikitra rehetra tokony zavatra ataony amin'ny ankohonana ny amin'ny fiarahamonina de manjary lasa tena hoe nofo ny manjaka. Eto nefa ny ten'Andriamanitra hoe miankina amin'ny fanahy masina. Ny zanak'Andriamanitra zany tsy tokony izay tsony. Ny zanak'Andriamanitra de mila tarehy fanahy masina. Tsy maninona rehefa zany fanahy masina hoe makaina aloha anao, matory anao. Eto ianao miasa, lasa miasa ianao. Eto ianao mivavaka satria zay mihitsy le fotoana rehetra, ny zavatra rehetra ozy izy ny ten'Andriamanitra dia miara-miasa asoa. Dikan'izay miara-miasa asoa ninona zavatra mitranga amin'ny fiainantsika de asoa foana zay, asoa itombontsika amin'ny fahaizana, fahalalana ny tenin'Andriamanitra mba ho voninahitry ny arany. Aleloia. De rena Jesosy. De inona koa ny zavatra mety mitranga? Zavatra mety mitranga tamin'ile iverina kely antsika any amin'le Ezekiel satria io Ezekiel io de tena misy lesona be mihitsy. Misy lesona le 2:40. Misy ny atao hoe raha miteny baiko izy zany le hoe fitsangatsangana de prostitution. Ohatra fotsiny zao lazaiko anareo hoe prostitution. Misy zany atao prostitution politique zany. Prostitution politique. Mahavariana satria ny antony ny eo amin'io le andiny rehefa mamaky ny Ezekiel tsika efa tsy mivakitsika tsara fara moa fa atra 4:20 ny zanak'Israely tamin'izany fotoana zany de mitady alliance na fiara-miasa amin'ny Egyptianina, ny Assirianina, ny Babylonianina. Mahavariana satria Andriamanitra efa nampanantena azy. Andriamanitra efa nampanantena fa hikarakara an'ireo mpanompon'ireo zanak'Israely ireo fa mbola mitady famonjenany amin'ny hafa ihany izy. Tena zany mihitsy toetsaitsika olombelona amin'izao fotoana zao mitady famonjena etsero tsika, mitady zavatra tena hoe azahoana mety azahoana tombontsoa. Tonga any amin'ny fiangonana koa zany alliance politique zany. Mitady amin'ny teny vazaza hoe compromis politique. Compromis zany lasa mitady marimaritra resana. Io zao voahenoko hoe misy fiangonana zany atao méthodiste zany tena fiangonana tena hoe miorina tamin'ny filazantsara. Tena hoe mitady ny herin'ny fanahy masina. Fa misy fiangonana rasinabavy zao manaiky an'ireny homosexualité reny amin'izao fotoana zao. Mahavariana. Ny katolika moa de efa misy tena hoe mandray an'izany ny ankabeazana. Fa ny méthodiste andresany io hoe tena hoe misy réformation zany tao hoe mitady zany atao hoe fivoarana androsoana tsaratsara kokoa fa mbola trantrana zany amin'izao fotoana zao zany fiangonana zany. Mampalahelo satria mitady an'io alliance politique io satria mila indray izy mitady vola, mitady resaka fiarovana, mitady zavatra maro. Ao nozy izy ny Isaia 3:30. Isaia 3:30. 31. Isaia 31. Au nom de Jésus, malheur à ceux qui s'en vont en Égypte pour avoir du secours et qui comptent sur les chevaux, qui
qui mettent leur confiance dans le nombre de chars et dans les grandes forces des équipages, mais ne regardent pas vers le Saint Israël et ne se soucient pas de l'Éternel. Zay, aiza ozy izy no tady ho famonjena izy any Egypte. Zay le hoe mitady alliance prostitution politique satria mitady famonjena any amin'ny Egyptianina. Zany de tena alan'Andriamanitra mihitsy zany. Alan'Andriamanitra satria tsy sitrapon'Andriamanitra zany. Fa vaovao mahafaly rasana vavy no zaratsika androany hoe Ezekiel 4:12-20. Ezekiel 4:12-20. 12. Tsy tonga hatrany moa tsika fa tena hoe mamintana anazy fotsiny a. Fena zavatra nitranga amin'ny 12 io. Izao anorina ny fanekeko aminao ka de ho fantatrao fa izany Jehova. Zay anorina fanekena ozy izy zany atao hoe alliance éternelle. Inona? Alliance éternelle. Anorina fanekeko aminao ao ozy izy. Zay no tanteraka atao amin'izy Jesosy Kristy. Tanteraka taiza tao Jesosy Kristy. Alleluia, alleluia. Zany ane. Zay no mahatonga atsika hoe raha hiady amin'ny fitsangatsangantsika, na ara-panahy io a, na ara-moraly io a, na ara-batana io a, de verina ao amin'izy Jesosy Kristy ihany a, satria ao no misy ny alliance éternelle, misy ny fanekena tsara indrindra. De iraina Jesosy, miteraka ho an'i Jesosy tsika raha lasana vavy amin'izany. Miteraka ho an'i Jesosy a. De iraina ny tompy. Be da be am'izay a, tamin'ny andron'i Jesosy, raha maky ny Jaona 4 tsika, raha mamaky ny tantaran'ny Jaona 4, tantaran'izy rehefa mamaky an'io tsika. Jaona 4, 17-20. Tsy vakina fa tonga de hoe tantaran'izy io, ilay vehivavy Jaona 4, 17-20 le tantara. Alleluia, ao tsara tsika a. Iverina amin'io Andriamanitra io tsika, mitrana fihavanana tsara io tsika, kaninona mety zavatra olana lalovantsika, tsy maintsy tavaverina foana io alliance éternelle io. Tsy maintsy tavaverina io. Inona zavatra nitranga tamin'io vehivavy io? Ny amin'ilay vehivavy azo mitsangatsanga. Fa inona zavatra nitranga tamin'io? Ozy izy Jesosy. Tonga de le vahaolana ndraisantsika ary amin'ny farany ary. Izaho koa de tsy manameloka anao. 9:20 zavakiko zany a. Izaho koa de tsy manameloka anao. Mandehana amin'izao sisy izao ary aza manota intsony. Amen. Andriamanitra zany Jesosy Kristy tsy manameloka atsika raha lasana vavy. Raha tena hiady amin'ny fitsangatsangantsika, raha hiady amin'ny zavatra mety ady anaovantsika amin'izao fotoana izao, dia mila miverina mamitrana tsara fihavanana amin'ny Jesosy Kristy. Za zany raha lasana vavy mahita amin'izao fotoana izao hoe mety misy valim-bavaka endrasantsika, mety misy zavatra tena ilaitsika mihitsy amin'ny zavatra misy amin'izao fotoana izao, fa sao de mbola misy endrika fitsangatsanganana anatintsika any, endrika fitsangatsanganana ara-panahy io, mahatonga an'Andriamanitra sary-piary. Sao de misy endrika fitsangatsangana mety any fotsika kokoa, mety misy resaka orgueil koa ao. Hitanareo na tonga Satana, zany Satana Lucifer zany ndraika averina foana zany, fa zany tena anjely mpidery zany tany an-danitra tany. Fa noho resaka fitsangatsanganana prostitution io tonga anazy nazery, satria nanidina
nisy fialonana tao anatiny nisy fialonana tao anatiny te ohatra an'Andriamanitra le orgueil zany hoe tena fitsangatsangana amin'ny resaka fiavinavonana zany hoe raha vao resaka fitsangatsangana zany eto de mampirafy amin'Andriamanitra zay foana zany ka andiny tenitsika rehefa avy eo hoe sao de mbola misy endrika ohatra zany anatsika any tsy ahitantsika ny herin'Andriamanitra eo amin'ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra ianao vatana amin'ny ankohonanao amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka sao de misy tsy fankatoavanao misy tsy fanajana ray aman-dreny ao amin'ny firaitapo zany koa zay fa naovako jola voambelanareo foana ty resaka raitapo aminay teo fa zay raitapo averiko foana misy fotoana tena ohatran'ireny sakay sy maso reny mihitsy zay raitapo fa am'izao fotoana zao zay de raina Jesosy fa mana groupe eo amin'ny Facebook io zany fampiantso foana de lasa mifanao mihitsy zay hoe isaky ny arivan'ny 7 alina Madagasikara amin'ny aty andeo ifampivavaka alleloia satria zany zao ny ilaina raha ohatra tsika ka hitady valim-bavaka raha tena hiady amin'ny fitsangatsangana idivana daholo zany jereo amin'ny lafiny rehetrarehetra mihitsy naveriko teo resaka ianao sy Andriamanitra ny mpivady ny zanaka ray aman-dreny sy ny zanaka ny mpiraitapo ny mpiaramonina jereo zany no lasa nabavaka tena andaotsika raha tena hiady itsika zao manomboka amin'ny heriny de fa mifindra fiangonana dika zany de tena hitombotsika androsika amin'ny asan'Andriamanitra fa sao de tandremina anatin'ny fotsika any no lasa nabavaka mba tena hitady andiny teny raha fitinina zany io Ezekela 4:20 io tsy valapatra be amin'itsika fa vakia tsara efa vakina moa io teny andalany teo fa hoe io Ezekela 4:20 io de taratra ao amin'ny fiangonana inona taratra ao amin'ny fiangonana c'est un miroir pour l'église rehefa mijery miroir zany nareo de inona zavatra hitao misy tasy ny tarehiko zany fa mila sorona ohatra hoe avy misy zavatra maloto de fafana mila zavatra rehefa mijery fitaratra de mila diovinao zany io fitaratra ny tenin'Andriamanitra io Ezekela 4:20 koa io fampitandremana io ho an'ny firenena koa io tanareo le firenena teo manao alliance politique de ohatr'izany koa tsika afaka tena satria tsika tokantranontsika koa afaka hitarafana an'izay resaka fitatana an'izay hoe avertissement pour les nations pour l'église pour le foyer avertissement satria tsy tokony hitany vonjy any amin'ny hafa ntsony fa amin'Andriamanitra ihany de antso ho antso ampindotso raharay koa hoe miverena araka ny tenin'Andriamanitra hoe miverena amin'ilay fitiavana voalohany Andriamanitra miandry ao izy le iran'ny Josestaf zay rovinenao no avy rovinenao no mbaody tsy miandry atsika ny dadatsika miandry ao ihany ke misy famonjena raha lasa nabavy alleloia ao ihany satria raha ohatra tsika ka hitady vaolana any amin'ny hafa tsy ahita tsika vaolana hafa fa ao ihany ka de fanarana ny toroteny mino saransanabavy fa raha tena te hiady amin'ny fitsangatsangana marina tsika de mila mandiny tena tsara aloha hoe inona ny sakana mety tsy ahitantsika an'izay herin'Andriamanitra zay fa de mandiny teny tsara tsika ny fanamasina ny nazava dia manao veloma mahafinaritra any amin'ny YouTube sy ny Facebook rehetrarehetra any samy tahin'Andriamanitra daholo tsika rehetra fa tsika ato amin'ny ho atsika Lion manokana zany